dia faly maravantsika izay manatrika nyity serasera telo minitra androanyity indray a voalohany indrindra aloha alohan'ny resahana zavatra izay nomaniko androany dia mikasika indrindra ny passeportnay izay malagasy eto Italia araka ny vaovao harany azo androany zany dia antsoina ireo solotena malagasy eto Italia mba anatrika ny fivoriana fanazavana izay omeny eny amin'ny Masoivo amin'ny zoma zao am'raika amby folo sasany. Ny dikan'izany dia hoe mandray tanana ny amin'ny Masoivo Madagasikara eto Italia ka ho an'ireo izay tia halala ny vaovao momba an'izany moa dia tsy maintsy ho taterina ihany ny vokatra izany fivoriana izany, mikasika indrindra ny fikarakarana zareo momba ny resaka passeport. Izay momba an'iny, ny zavatra manaraka tiako zaraina satria androany ny fifidianana any États-Unis ho afaka kelikely eo rehefa mivoaka ity vidéo ity dia efa fantatra hoe izany filoham-pirenena ny États-Unis amin'ny Amerika na vehivavy na rangahy anankiray izay nanana ny lazany ihany koa mpanan-karena kanefa ny koa manana ireo tsikera izay betsaka ara-piarahamonina nanjo azy. Ka ny zavatra tsika malagasy tsoahana amin'ny fifidianana iny angamba dia hoe mbola manana ny lanjany ara-demokrasia ihany Amerika ary manana fahamatorana politika tamin'ny fanatanterahana n'ireny fampelezan-kevitra ireny azontsika ianarana ny fietahan'ny fanjakana amin'ny fifidianana ohatran'ireny, izany hoe tsy misy izany toko-panjakana raha ohatra ka niditra atsehatra i Obama dia amin'ny demokraty azy no nidirany atsehatra ary tsy nampiasa zavatra manokana avy amin'ny fanjakana mihitsy izy na fanohanana ara-bola izany na fitaovam-panjakana toy izany hoe ho an'ny Hillary Clinton. Faharoa dia ny fahalalahana ihany koa teo amin'ny fahazoana vaovao mikasika ireo kandida. Nisy ny fanadihadiana izay nataon'ny FBI dia tsy nisy mihitsy ny fanaovana tombo sy ala fa rehefa misy ny fiahiahiana dia tsy maintsy natao ny fanadihadiana. Ary teo ihany koa ny fisian'ny fifanajana teo amin'ny rotonta na dia hoe mafy dia mafy ara ny resaka izay fanaovana sy ny fifamaliana dia mipetraka foana ny fifanajana amin'ny maha-olombelona ary misy moa ny fotoana izay niarahan'izy ireo namonjy ny fanasana sy ny fanangonam-bola izay nanasana azy ireo. Ary ny zavatra anankiray ihany koa dia ny fanajan'ny antoko ny atao hoe primaire izany na hoe ireo olona izay atolony. Misy zavatra azontsika tsaivina kely ny zavatra nitsangatrana ny fifidianana teo tetỳ amintsika. Ny TGV ohatra dia nanendry an'ny Edgar hoe izy no ho kandidan'ny atoko kanefa rehefa avy eo dia Hery Rajaonarimampianina no nitohanana ary dia iny izy lany iny. Dia izay ihany koa no entina mamarana ity serasera telo minitra androany ity fa dia miona manaraka indray isika zadino manindra an'ilay hoe s'abonner na ilay subscribe dia eto ambany eto bokotra menamena raha ohatra mbola tsy nanao izay nareo dia afaka mimetraka ihany koa hevitra, afaka mimetraka fanontaniana dia misaotra antsika rehetra naharitra menatra amin'ny farany.